Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny zoma 14 oktobra 2024 amin'ny 9 maraina hatramin'ny sabotsy 15 oktobra 2024 amin'ny 9 maraina. Entana hatrany isika mpampiasa ranomasina mba ho mailo na tsy misy aza ny fampitandremana amin'ny avin'ny alin-drano. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Cap d'Ambre hatrany Capest, Olalovandrawany ary mety arahina orana indraindray. Ho avy atsimo somary atsimo Atsinanana ny rivotra ka 20 hatramin'ny 17 km isan'ora, hahatratra 570 km isan'ora ny any avaratra Voemara, Anonjabe ny ranomasina aheriny manakaiky ny Cap d'Ambre. Avon'ny Onja 2 hatramin'ny 2.10 metatra, hahatratra 2.4 metatra indraindray ny manakaiky ny Cap d'Ambre. Capest hatrany Manoro, andrahoana amin'ny sitokotoko izay mety olalovana tandrifin-drahona. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ny any avaratra Toamasina ka ho 7 hatramin'ny 9 km isan'ora, hahatratra 20 km isan'ora indraindray. Ho avy Atsinanana amin'ny ankapobeny ny rivotra ny any Ankafa ka ho 7 km isan'ora. Anonjabe ny ranomasina, Avon'ny Onja 2.9 metatra. Mahanoratra ny Tolaniaro, andrahoana amin'ny sitokotoko izay mety olalovana tandrifin-drahona. Ho avy avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 9 km isan'ora, hahatratra 20 hatramin'ny 17 km isan'ora ny any atsimon'ny farafangana ary 15 km isan'ora kosa manakaiky ny Tolaniaro manomboka ny alina. Fa iodiny ho avy avaratra somary avaratra Atsinanana ny rivotra amin'ny faran'ny fepitaona. Anonjabe ny ranomasina, Avon'ny Onja 2.9 metatra, hahatratra 2.2 metatra manakaiky ny Tolaniaro. Tolaniaro hatrany Cap Sainte-Marie, ho maina tanteraka ny andro. Ho avy Atsinanana somary avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 17 hatramin'ny 40 km isan'ora, hahatratra 15 km isan'ora indraindray ny alina. Anonjabe na aheriny ranomasina, Avon'ny Onja 2.4 hatramin'ny 2.4 metatra. Ho an'ny morontsiraka Andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, ho maina ny andro. Iovaova amin'ny fisokan'ny rivotra ny maraina ka ho 7 hatramin'ny 19 km isan'ora, hahatratra 20 km isan'ora ny any atsimon'ny Intampolo. Tolakandro kosa ho avy andrefana na atsimo andrefana ny rivotra ny any avaratra Intampolo ka ho 7 hatramin'ny 19 km isan'ora. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ny any Ankafa ka ho 20 hatramin'ny 40 km isan'ora. Adiny Mpanonja na Anonjabe ny ranomasina, Avon'ny Onja 8.7 hatramin'ny 2.9 metatra, hahatratra 2.10 metatra manakaiky ny Cap Sainte-Marie. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, andrahoana amin'ny sitokotoko ny tolakandro ary mety arahina orana tandrifin-drahona ny alina. Ho avy Atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 7 hatramin'ny 19 km isan'ora, hahatratra 20 km isan'ora izany indraindray. Fa ho avy atsimo andrefana ny tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 19 km isan'ora ary mety hahatratra 20 km isan'ora. Adiny Mpanonja ny ranomasina, Avon'ny Onja 8.4 hatramin'ny 2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava, ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ho avy Atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora, hahatratra 17 km isan'ora ny eo anelan'ny Antsanity, izany hoe any Mahajanga, sy Atetikiretsy any Antsohihy. Ho avy avaratra andrefana na andrefana ny tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 19 km isan'ora. Ho tonona Adiny Mpanonja ny ranomasina, Avon'ny Onja 8.2 hatramin'ny 2 metatra. Analalava hatrany Cap d'Ambre, olalovana tandrifin-drahona amin'ny manodidina Nosy, ho maina ny andro amin'ny ankapobeny ny any Ankafa. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ny amin'ny tendrony avaratra ka 20 hatramin'ny 17 km isan'ora. Iovaova kosa ny any Ankafa ka ho 7 hatramin'ny 19 km isan'ora, mety hahatratra 20 km isan'ora izany indraindray. Ho tonona Adiny Mpanonja ny ranomasina, Avon'ny Onja 8.2 hatramin'ny 8.4 metatra.